Magnano mbola tsara korialy atsika jiaby zay magnaraka tsy tapaka ity fampalam-baovao ity. Ny fahatsarovagna ny tolo mpanafagna ny 29 mars 1947 feno 75 taogno niany ny nalatsandrandreo olona na hery fo na fony ny ainy niady ho an'ny tanindrazantsika. Dia nitsaivigny zegny niany ity tao amin'ny jardin Place Kabaro na magnaby mitombo Arleno itatitry ny vaovao amin'ny 7 martsa 1790 7 martsa 2020 feno 570 taona katroka ny tolom-panafana nataonareo mahery fony firenena ho an'ny fitiavan-tanindrazana sy ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Io tsy very tsy maty ato am-po ny fanavotana ny firenena. Io ny loha hevitra ny ombonana nentina ankalaza izany tolom-panavotana sy tolom-panafana izegny tamin'ity taogno 2020 ity tao amin'ny place Galeni na jardin Place Kabaro no toerana nangatanteragna izegny ho an'ny fahatany ny antsiranana manokana. Rereantsika malagasy ny hoe nahazo fahaleovan-tegna izay agnisan'ny mahafirenena ny firenena. Tsy mora nefa izany fa noho ny fitiavagna sy ny finiavagna izay niafara tamin'ny fahalatsan-dra sy ny fahafatesan'ireo mahery fo vokatra zany fitiavagna izegny. Manoloagna izegny indrindra dia managna adidy ny malagasy rehetra na lahy na vavy na tanora na olon-dehibe dia mila ho tia tanindrazana hoy nambaran'ny gouverneuran'ny faritra Diana Daoud Arona Mariski. Mila tia tanindrazana tsika na lahy na vavy na tanora na olon-dehibe na ia sehatra misy anao dia asehoy fa tia tanindrazana anao. Ny tanora mbola mandrato fianarana dia tokony hiezaka mba ho tafita amin'izegny fianarana ataony zegny satria mitady manam-pahaizana ny fanavotana ny firenena. Atsika tsy araikiaraiky agny amin'ny toeram-piasana misy atsika agny dia tokony agnatanteraka ny adidy amanandraikitry araka ny tokony ho izy. Mpamendrehana ho tombotsoany fampandrosoana ny Madagasikara. Eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina dia tokony hiezaka ny tsirairay manomboko agny amin'ny tokantranotsika tsy araikiaraiky agny mba handrindra izegny fiarahamonina zegny mba hitondratsika amin'ny fiainana feno fahasambarana lavitry ny herisetra lavitry ny disadisa ara-piarahamonina. Raha izay no ataotsika dia ho tratra ny tanjo tsy ho verimegny ny ezaka nataon'ireo mahery fotsika na vita didy atsika eo anatrehan'ny firenena ary ho lasa firenena vamona, firenena mandroso na émergent i Madagasikara. Nanamafy atrany ny gouverneuran'ny faritra Diana fa tokony ho hita amin'ny sehatra rehetra izay misy atsika tsirairay avy izany fitiavan-tanindrazana izegny. Taoreny ity lanonana fametrahana fehezam-boninkazo ho an'ireo mahery fony firenena ity dia nisy ny fanimpom-pivavahana iraisam-pinoana ho fagnatam-pitahegna amin'Andriamanitra izay natao tao amin'ny fiangonana loteriana malagasy eto Antsiranana. ny fametrahana ny toerana ny ramatoa Jajoma Colette Julie ho tonia papanoa ambony na procureur général ao amin'ny fitsarana ambony Antsiranana na cour d'appel. No tanteraigny zegny tamin'ny 25 mars losy teo igny tamin'ny fomba ofisialy izay nagnambaragna ny fandraisany ny asany. Tonga nanome voninahitra ny lalonana ny ministry ny fitsarana sy ny mpitahiry ny tombo-kasempanjakana vaovao Rakotsizafy François izay nitarika ny délégation avy amin'ny ministera sy ny fianakaviambe ny fitsarana. Sy ireo manam-pahefana avy eto amin'ny faritra dia ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila isany ambaratongany no tariny Andriamatoa gouverneur Daoud Arona Mariski. Raha momba ny asa fitsarana eto Antsiranana manokana dia tsy vahiny amin'ity procureur général vaovao ity satria efa niandraikitra asa tao anivon'ny TPI
tribunal premier instance Antsiranana sy Ambanja izy tany aloha. Tsara marina fa izy no vehivavy voalohany isalotra io andraikitra io hatramin'ny tsanganan'ny cour d'appel teto Antsiranana. Nagnamia toky fa tsy andraraka ilo ambiandoha ka ametraka fitsaragna aingam-piasa magnaja ny zon'olombelogno sy miady amikolikoly ary fandikan-dalàna Iramatoa Jajoma Colette Julie nandritra ny kabary izay nataony. Ho ataoko vaindohan-draharaha amin'ny andraikitra ny menahy voalohany niady amin'ny kolikoly ka ao anatin'izany ny famoanana ny fanelanelanana amin'ny raharaham-pitsarana. Izany moa dia efa natomboko ny fampanaovana ambony teo aloha izay nisoloako ka hotohizako. Izy ny fampahafantarana ny vahoaka ireo zo sy lalàna tokony ho fantany amin'ny alalan'ny haino aman-jery izay angatahana fiara-miasa amin'ireo haino aman-jery misy etanterana. Na koa mandritra ny fitsarana amin'ny teti-vohitra izay ho tanterahana. Na koa mandritra ny varavarana misokatra izay ezahana ho atao raha misy miteti-bola ahafahana manatanteraka izany. Faharoa, ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana sy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa ary ny fanajana ny zon'olombelona ka isany ezaka atao amin'izany. Voalohany, ny fampiarana ny fomba fiasa ara-potoana na TTR ny fahafantarana azy. Ka tsisy intsony ireo fanadiadiana misokatra nefa tsy nanaovana tatitra mialoha tany amin'ny fampanoavana amin'ny mahatompo ny fanenjena azy. Mba hanafainganana ny raharaham-pitsarana, hanatsarana ny vokatry ny asa, ampihenana ny fahafahana manao kolikoly, hanajana ny zon'ireo manan-draharaha ary ampihenana ny sara ny fikirakirana ny ampita-taratasinaty. Ny fanajana ny standard de service izay efa napetraky ny ministère ny fitsarana. Fahatelo, ny fampitomboana ny fitaovam-pitsarana na ny etan-toerana na ny miteti-vohitra ka ireo raharaha misy fitazomana ponja no atao lahara-pahamehana. Fahaefatra, famangina ny fonjy mba ahafahana mitondra vahaolana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny voafonjy condition carcérale. Izany dia mba ho fanajana ny zony voafonjy. Isan'ny andraikitra anankinina amin'ny fampanoavana ihany koa ny fampiarana ny lalàna mba hisiany fandriam-pahalema. Hohevitra noho izany sy ho sarotiny ny fampanaovana ambony amin'ireo lalàna amin'ny fanenjehana ireo fandikan-dalàna sasatsasana izay efa voasoritra ao amin'ny politique pénale ministère na koa voasoritra mazava ao amin'ny lalàna. Ohatra amin'izany ny herisetra mifototra amin'ny mahala sy mahavavy, ny fanararaotana ny zaza tsy ampitaona, ny fitrandrahana, fampiasana, fanondranana ireo azo sarobidy sy ireo erika maro hafa izay tsy voatanisa. Ho faritana koa ny politika famaizana izay mifanaraka amin'ny faritra tsirairay izay arahana mandinika moa amin'ireo tony mpampanolalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ato anatin'ny faritra iadidiny fitsarana ambony. Ohatra amin'izany mihalatra lavany amin'ireo toerana izay mamokatra lavany, mihalatra kakao any Amanja, ny fanafiana mitampiadina, ny fanimbana ala, ny fitrandrahana ao anatiny ala voaharo, ny fanondranana olombelona tsokotsoka sy ny maro hafa tsy aro voatanisa ihany koa. Mbola tamin'ny 25 mars losy teo igny nandalo teto amin'ny tamin'ny Antsiranana ny sekretera mpanjakana misagna ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa.
Digny andraroe ny fandalovan'ny teto amintsika ny zoma 25 marsy sy ny sabotsy 26 marsy loso teo igny. Ka agnisan'ny songady manokana tamin'izegny fandalovan'ny zegny ny fitsidiagna ireo toeragna agnatanterahagna ireo tetikasan'ny filoham-pirenena hitondra ainga vaovao ho an'ny faritra Diana toy ny ao amin'ny port Jasmine izay avadiko port de Plaisance, ny Andrakaka izay ametrahana tetikasa lehibe toy ny aéroport, toy ny port maventy, ny développement d'un pôle de développement, ary ny agny amin'ny Orangia izay ananganagna fotodrafitrasa isariagna ny mpizahatany. Agnisan'ny lohahevitra be araiky koa nandritra ny fivoriagna izay natao tao amin'ny résidence ny faritra Diana, ny fomba hahavitagna ny tetikasa 80 logement izay natokana ho an'ireo sokajin'olona managna fidiram-bola antonony ary koa ireo tragno madiniky ara-tsosialy atolotra ireo ambany fidiram-bola sy tsy afaka mifanaraka amin'ny banky. Fanamby no apetraka fa tsy resaka ambony latabatra ho ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa fa tonga de asa satria efa niaraka tamin'ny architecte afaka namadiky ny zavamisy ho tetikasa ho hita maso avatrany. Nanendry mafy izy fa tsy maintsy irosoagna ny fidiragna amin'ny fagnanaovagna moderne ireo fotodrafitrasa eto Madagasikara na dia eo ny olagna vokatra ny fiakaran'ny vidim-piainagna sy ny ratra nambelan'ny Covid-19. Nanotrino azy tamin'ny programa maro izay natolony ny gouvernoura Daouda Arona Mariska izay nanankinagna ny fanohizagna sy fandrindragna izay dingana efa nirosoagna. Zay koa no mamaragna ny vaovaotsika amin'ity andra iniany ity. Ka isaoragna anao izay niaraka taminay teto ragna voalohany jusqu'à tamin'ny farany namanao bezara sy tany eo no nanolotra ny vaovao teo. Ary isaorantsika koa ma ny namagna be mitombo Arlin izay nitondra vaovao tamintsika dia magnano veloma ny amin'ny magnaraka indray veloma atsika jiaby.